Reko mihitsy ny anaovana an'ity fampidirana ity eto amin'ity toerana manan-dasy ity dia notre dame de Lourdes teto ambonina sanctuaire amin'izao fotoana izao tsy afaka hijanona ela satria avy ny orana dia orena ilay izy fa hipresenteanareo zavatra vitsivitsy fotsiny satria aty amin'ny zaikaben'ny fiangonana katolika malagasy aty a Frantsa izany. Kita namu
Mari kita namun tanta